zavatra nisy aloha dia ny 48e session plénière ny forum parlementaire SADC izay natao tamin'ny faha-efatra sy faha-dimy volana desambra teo. Tao anatin'izany no ny fidianana ny bureau exécutif zany any zareo membre zany bureau zany. Session plénière ny SADC zay nanaovana ny fidianana ndray fanavozana ny birao hitantana zany SADC zany ny taona 2024 ka hatramin'ny 2024. Ny lano filomo zany dia ny avy eo amin'ny république ny démocratique Congo RDC zany, dia ny vice président dia voafidy tamin'izany ny tenanay misolo tena Madagasikara docteur Fiarovana Lovanirina Célestin. Ary tsika ihany koa moa dia araky ny fantatritsika dia efa manana vice présidente anankiray dia l'honorable Kolamali Mas izay misolo tena ny Madagasikara any amin'ny sous-commission genre. Amin'ny ankapobeny zany dia nandray anjara amin'ny vatana feno tao anatin'io fifidianana ny braony SADC io zany tsika Madagasikara. Eto dia tsy hainay ny tsisy ohatran'ny filoham-pirenena izay nanohana tanteraka ny firotsahana Madagasikara amin'izany sehatra resam-pirenena zany dia filoha-tsaina Andry Nirina Rajoelina. Sorana ihany koa ny présidenten'ny Assemblée nationale Ramatoa Razanamahasoa Christine izay nanohana tanteraka sy nametso-drano anay tamin'izany firotsahana ho vice président ny SADC zany. Dia isorana ihany koa ny technicienne sy ireo parlementaire malagasy izay nifidy tao anatin'izany. Mafimafy ihany ny asa raha resaka fifidianana zay, tsy fanendrena araky ny teninao zany izy fa fifidianana tsara tsindrina tsara zay satria nisy candidat anankitelo de Seychelles de Madagasikara dia i Afrique du Sud zany no tao amin'ny resaka vice président dia navoafidy any Madagasikara. Inona tokoa moa tombontsotsika amin'izany? Ny afataratsika ny SADC mantsy dia hoe rehefa misy crise politique dia mila SADC mandamina. Zay zany nafataratsika azy teo aloha tamin'ny alalan'ny président Tshisekedi regny. Ankehitriny dia tsara mampafantatra antsika fa ilaina tokoa ny miditra ao anatin'ny birao régional ohatran'izany satria misy tanjona amin'izany fikambanana régional ty Afrique australe. Tanjona voalohany dia ny intégration développement relance ny développement économique zay ty fantatritsika fa andalo crise ara-toekarena no resaka Covid-19. Manaraka izany ilaina ihany koa ny fampandrosoana amin'ny lafiny politique ny araky ny tanjona SADC dia ny pe aty Afrika zany ilaina zany. Ary amin'ny social moa zany dia ny hanatsarana ny fari-piainan'ny vahoaka aty Afrique australe indrindra moa Madagasikara ny itsika. Ary itsika amin'ny lafiny politique dia manana anankiray manokana mihitsy satria raha tadiditsika dia tamin'ny faha-dimy amby roapolo volana 25-26 juin 2020 izay promulgué tamin'ny 27 juin 2020 zany le izy ny condamnation izay nataon'ny SADC amin'ilay fakany frantsay ny Îles Éparses. Manampy antsika zany mivondrona SADC mitaky ny Îles Éparses. Zany zany dia succès diplomatique ho antsika ny idirantsika ao anatin'izany SADC zany. Amin'ny lafiny ara-toekarena hitantsika amin'ny politika ny fanjakana dia hoe ny diplomatie mitarika ho any amin'ny fampandrosoana. Zay no hitantsika zany amin'ny affaire étrangère dia zay hoe diplomatie zany facteur de développement économique. Dia mandray anjara amin'izany koa zany zao zay parlementaire zay ny vina ny président dia manatanteraka koa zay ny vinan'ny parlementaire SADC dia mitondra an'izay mampafantatra raha mivory zao zay any ivelany dia mampafantatra hoe Madagasikara inona moa zany vokatra ny Madagasikara. Ohatra zao vanille ry Botswana zao ny produit agricole nazy 2% fotsiny fa izy nefa 98% avy amin'ny diamant zany mandeha mitondra ny PIB. Ambony be ny azy ny valeur ny PNB zany izy ambony be. Dia itsika zany tokony promouvoir ihany koa zay ahoana ny ahafahantsika mandrakotra ny tsena amin'ny resaka fambolena
any Botswana. Zany angely idirana anatin'ilay fikambanana.